Manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ary tonga soa eto amin'ity fandarana manokana ity. Arahantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao sabotsy alina izao. Mankasitraka antsika manaraka ny fandaharana ary manana vahiny, manana ny toerany eto amin'ny firenena indray isika amin'ity andro an'ity dia tsy izy izany fa Andriamatoa Pety Rakotoniaina izay solombavam-bahoaka voafidy eto amintsika ny Kialamavono sady filoha-hevitry ny vovonana VFM izy no sady ihany koa mpikambana amin'ny MFM. Miarabanao tompoko ary mankasitraka mivahiny eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Misaotra anareo moa aloha zany nanasanay ho tonga eto miarahaba ny vahoaka malagasy zany manaraka izao fandaharana izao. Azo lazaina fa mafanafana ihany ny toetra politika Andriamatoa solombavam-bahoaka ary tena voatonona manokana ianao Andriamatoa Pety Rakotoniaina manoloana izay tontolo politika izay. Anisan'ny vaovao nisongadina tao anatin'ny herinandro maromaro izao ny fitsanganan'ny vovonana VFM izay ianao no filoha-hevitra izay VFM izay. Fa ny ady hevitra manodidina an'izy io Andriamatoa solombavam-bahoaka ary hitantsika amin'ny tambanjotra serasera miparitaka amin'izao fotoana izao hoe ianareo solombavam-bahoaka maro anisa izay nanohana ny fitondrana teo aloha niongana farany teo izany hoe mpanohana ny filoha Andry Rajoelina indray izao no mivadika manohana ny fanavaozana miaraka amin'ny Colonel Mikael Randrenirina. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona no mahatonga ilay fiovan-kevitra fa tsoina ve aminao sa rariny nareo raha miova hevitra hanohana ny fanavaozana ankehitriny? Eny tompoko. Misy ady hevitra betibe koa amin'izao eny amin'ny tontolo politika zany eny amin'ny fiarahamonina eny. Tsy dia ady hevitra politika no olana fa hoe le hevitra asehon'ny olona ve hevitra hitondra ny firenena amin'le hoe tena isoany amin'ny fanavaozana sa hevitra mpitolo fotsiny zany. Ny fanontaniana moa aloha dia mahakasika an'le hoe VFM. Ny vovonana VFM aloha tsy antoko politika. Tsy antoko politika io. Fa fivondronana député tsy miankina. Ao anatin'io io député io misy député 720 lany tamin'ny tsy miankina. Zay. Anatin'izay i Pety Rakotoniaina. Dia misy député nanapa-kevitra niala tsy ho Irmara intsony, tsy ho TGV intsony. Zay zany ny ambiny. Dia ny fitambaranay 720. Etra ny tsara mazava amin'ny olona fa tsy antoko politika io. Fa manao politique de développement zany, miresaka. Zay moa no maha-député-nay iny miasa ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Zay ny asanay zany. Zay aloha ny zavatra tsara hazava. Ny fanontaniana zany dia hoe nahoana ianareo ny miovaova hevitra zany. Fahotana mahafaty ve ny miova hevitra? Ny antony tena mahatonga ny resaka io zany Madame Sibela dia hoe miaraka aminay ao anatin'ny hoana vovonana VFM io ireo olona niala tao amin'ny Irmara zany. Zay. Misy 30 zany ireo zany. Dia zay. Ny hoe fahotana ve zany ny miova hevitra? Ka aminao ilay izy fahotana sa tsy fahotana? Zay misy no hazavaiko. No hazavaiko amintsika vahoaka malagasy dia zao. Ny mifandray amin'io moa zany dia le hoe ireo olona ireo firongona. Dia misy safidy ataontsika zany. Agnazavako an'io zany hoe fahotana ve ny miova hevitra? Sa zava-dehibe lalàna ny fiainan'ny olombelona ny mety miova hevitra rehefa mahasapy izy hoe misy hevitra tsara mahasoa ny firenena dia elany ny hevitra zay nitohanany teo aloha rehefa hitany hoe
tsy mahasoa ny firenena ty ny valiny aloha de falazaiko fa zao ny fandrosoana ara-siansy rehetrarehetra de misy azon'izany hoe misy fikarohana zany misy fahasapana avy amin'ny olombelona de hoe tia ny tsaratsara kokoa de ateveniny tia ny tsaratsara kokoa de miteraka fandrosoana de salan'izay koa ny fiainan'ny firenena ny fiainan'ny firenena de tsy zavatra statika zany fa mivoatra évolutif ny fiainan'ny firenena de raha misy zavatra nijoroan'ny olona tary aloha ary ohatra zao naongan'olo i président Rajoelina de misy vahoaka zany ny participer tam'izay na zay de mety mampiova hevitra an'le olona zany zay tarita aloha hoe zao ny hevitry zao ny opinion fa endrena ny manaraka nyity hevitra ratsy ve zany manaza ny hevitry ny olona zay ny participer hoe tsy mety ataony Andry Rajoelina ty aonganay Andry Rajoelina de misy olona mahita an'izay de hoe mendrika ny arahina zany ty hevitra ty zay anankiray ny tena mahatonga ny aty hevitra io de le hoe ianareo firongona eto aloha de milaza raha milaza aho hoe miova hevitra za aloha tsy miaro any Andry Rajoelina mihitsy hoe Andry Rajoelina ary tsy manana faniriana hoe Andry Rajoelina tokony hiverina tsy manana faniriana zany fa raha milaza aho hoe ny olona mety miova hevitra eto de ny olona niaraka taminazy et surtout tao anatin'ny antokony zany zay zany izy raha ohatra tsika zany mietreritra hoe zay olo naonga ny vahoaka teto i Andry Rajoelina ny farany sy ny toko miaraka aminazy zany de ho condamnétsika hoe ny TGV zany Mirmara zany fa tsy omesika lanjany hoe voajanahary amin'ny olombelona neny mety miova hevitra rehefa mahita zavatra tsara izy ary ny fandrosoana zay ny fototry ny fandrosoana zay za zany mahita hoe tsy fomba fanao raha iresaka fiainam-pirenena tsika ny hoe satria nisy olona niaraka tamin'ny Rajoelina de resy lahatra izy misy hevitra vaovao eto mahasoa ny firenena de raha de hoe nareo hoe nahoana nareo mivadibadika zany nefa ny fototry ny fandrosoana raha ny siansy fotony no jerevana zany ka zay misy safidy ataotsika hitariko le izy madame Sibera hitariko de zao tsy Andry Rajoelina ray naongan'olo teto fa naongan'olo koa Ravalomanana de raha zay zany ny fomba ataotsika de firongony ny tima satria naongan'olo any reo e ny zavatra diviazan'ireo zany naongan'olo koa Rajaona Ramampiana de firongony zany ny HVM fa nahoana ny olo anatin'ny tima ny olo anatin'ny HVM am'izao no milaza anisany manameloko an'ireo olona reo hoe reo miovaova eloany naongan'olona koa nitiviazan'ny Andry Rajoelina Ravalomanana Rajaona Ramampiana samy naonga ny malagasy aby samy nanao fahotana mahafaty tamin'ny firenena fa tsy fantatro hoe efa lasa anjely angamba ny tim efa lasa anjely angamba ny HVM de nareo zany zao no ohatrany hoe diabolisena ve zany zao raha ohatra zay zany ny safidy de hoe satria ny mahatonga ny olona ny reo olona niditra ao anatin'ny VFM reo zay TGV ohatra zay ny fandraisany azy TGV nefa lasa manohana any colonel Mikaela sy ny fanavaozana am'izao fotoana zao satria mahasapy izy raha ohatra ny député zany salany aho député anisan'ny mahatonga ny député hanohana ny colonel Mikaela de zao raha ny asa mahadéputé anay fotsiny ity fitsondrana ty no tena nahafahanay manao ny asa mahadéputé anay
fa maninona zany nareo hatramin'izay tsy nanao an'izay zay zany le fanontanian'ny mpanara-baovao Andriamatoa Solombavam-bahoaka hoe nahoana izao ianareo vao manao an'ireo atao hoe enquête parlementaire ireo, maninona ianareo no izao vao mandany ny lalàna momba fananantany nefa ny ianareo averiko efa mandahy maromaro ianao zany Solombavam-bahoaka Andriamatoa Petr Rakotoiniaina zay ny fanontanian'olo hoe sao dia matahotra nareo hoe tena oravana dia izao nareo vao tena mihetsiketsika sy mampiseho ny hoe tena manao ny asa. Ovaliko zay rehefa avy eo. Fa toizy ndray le misy zavatra tiako hazavaina tsara manko amin'le fanontaniana voalohany teo. Hoe fahotana ve ny miova hevitra ny olona. Na rehefa na dia hoe mitombona ny fiovan'ny hevitra. Hoe misy zavatra tsara mahasoa ny firenena. Ny député moa ny resahana eto zany. Tena zava-dehibe tokony haresy lahatra ny député ny fahafahan'ny député tena maneho hevitra magnatanteraka ny asany manao enquête parlementaire. Tsy afaka manao enquête parlementaire raha sy misy akorin'ny fitondram-panjakana hoe hagnome vola ny fitondram-panjakana. Nanakana anareo zany fitondram-panjakana teo aloha tsy nanaovanareo enquête parlementaire. Raha voaleko zay rehefa avy eo. Fa zao tsy mampanina na ho sara lazain'ny olona hoe ianao miaro an'ireo ana député. Afaka miaro ianao. Ireo député ana niala tamin'ny Irmara na lasa indépendant reo. Zao ny antony. Misy député anankiray ity zao. Député Nandilamena. 5 mandat io. Zaho nanao mandat voalohany dia tamin'ny deuxième mandako efa niaraka tao izahay. Za lasa nanao maire ny Fianaratsoa, lany maire ny Fianaratsoa. Fa io tsy niala tao amin'ny Assemblée nationale tao mihitsy. Io député Nandilamena io. Ary be dia be io mety 3 mandat zany. Dia zao, io député Nandilamena io tao anatin'ny Irmara teo izy. Fa talohana député natao inefatra mandat izy. Niongana Ravalomanana. Niongana Herazona Ranomampianina. Ary mbola mino aho fa holany ihany io zany. Ny dikan'izany zao. Tsy mitombona loatra ny hoe ny heloko ilay président niongana dia condamné-n'olona an'ilay député. Sarahan'ny olona mpifidy mihitsy zay. Fa ny olo manaraka fotsiny ety Antananarivo ny mieritreritra hoe ianareo fanaongany ny olona. Ka ny député Nandilamena ary be dia be ny kasala amin'izay. Ary reo député Irmara reo. Député Nandilamena teny amin'laza eto aho. Tsy TGV député Nandilamena. Tsy miankina izy. Tsy TGV izy zany amin'ny lasa député ny Andrajoelina izy. Satria nahoana? Ny fomba nataon'ny fitondrana zany rehefa hanao fivianana député dia manao enquête hoe iza no tian'ny olona atao député amin'ny faritra ty, amin'ny distrika ty. Dia raisin'ilay fitondrana io olona igny na tsy TGV igny. Zay mila fantatry ny olona. Be dia be amin'ireo député zay nanao kanjo Irmara reo. Tsy tena militant TGV reo. Fa noho izy mambahoaka eo amin'ny distrika misy anazy. Ohatrany Nandilamena zany. Izay nandalovan'ny Patrick Aby ny fitondran'ny Ravalomanana, fitondran'ny Herazona Ranomampianina, fitondran'ny Andry Rajoelina. Izay no mila dinihin'ny olona amin'ny teny tsara. Satria ny olona milaza hoe nareo tsy izy. Fa nahoany Patrick? Vidin'olona ihany. Nahoany Petr Rakotoiniaina? Vidin'olona ihany satria presque na samy hafa nareo lafotsiny. Za nandeha nanao maire ny Fianaratsoa. Izay. Nandalovana iaby reo fitondrana reo, niongana Ravalomanana ka, niongana Ratsiraka ka, niongana Ravalomanana ka, député eo foana izy. Izay zany izy. Ka izay mila fanitsihana. Tsy voatery hoe reo député niaraka tamin'ny Andry Rajoelina reo. Dia reo tsy voatery hoe tena militant TGV. Fa noraisina ho candidat ny TGV satria mamihoditra satria te halan'ny olona be dia be ny fitondram-panjakana. Ary ataoko niza fitondram-panjakana atala izy raha tsy manao an'izany. Tsy diso fe zareo misafidy an'izay olona izay raha ny hevitra ao. Non. Iny tian'ny olonako. Ary lany tokoa ilay olona rehefa avy eo. Ohatra Patrika zany. Indimy député izy.
de ho diso zany ny fitondram-panjakana fanavaozana zao raha ohatra safidy anazy inona ny tadiavinao sy ny olona tian'ny olona sy ny olona mamimbahoaka izay zany le izy de manisy any aho ny fomba fizery aty atapony zany tandremo fa mety tsy mitovy fomba fizery aminao io ny olona ny fidin'ireo député reo ary reo député reo tsy voatery hoe militan'ny ny TGV fa no izy eken'ny olona lanin'ny olona tsara toerana tagny amin'ny distrika ny misy anazy de ny raisina zany fa ny tena zava-dehibe de zao ny teneniko teo na isika tanatsika zany hoe zay naongan'ny olona rehetra sy ny ataoko misy anazy satria nanao fahotana mahafaty tamin'ny firenena de olona tsy omena toerana tsony de aza manavaka rehefa ikondane tsika ny olona niaraka tamin'ny Andry Rajoelina iasy miresaka ny Andry Rajoelina iasy mila ny Andry Rajoelina everneto aoka mazava zay sao de hoe iaro ny Andry Rajoelina fa zao ina ny mahasamy hafa ny olona niaraka amin'ny Andry Rajoelina sy ny olona niaraka tamin'ny Ravalomanana ny olona niaraka tamin'ny samy naongan'olo aby samy nanao fahatana mahafaty leto ka rehefa safidy zay ny safidiana de alaharo reo zay fa tsy hoe lasa anjely ny olo niaraka tamin'ny Ravalomanana de lasa zanak Kristy ny olo niaraka tamin'ny Hery Jaonary Mampianana fa reto zany tena devoly ny azy anzay fotsiny. C'est le resaka hoe diabolisation. Fa ny anazy ao fotsiny hoe ny mahasoa ny firenentsika de zao mety miova ny olona ny sain'ny olona ary zay no mampandroso. Afaka variana amin'izay ary ve hoe fanahoana no izao ianareo vao tena mihetsiketsika mafy amin'le enquête parlementaire fandaniana lalàna hatramin'izay nareo nefa tsy nanao azy zany. Zao no valiny mazava. Izaho ty de na député na maire iaho aloha mbola tsy lany tamina tokom-panjakana satria iaho olo tena militant MFM antoko politika zany na lany anahy zany de MFM de tamin'ny farany teo lany indépendant satria iaho olo tena safidy hanao politika zay zany le izy. Nina ny tiako tenenina am'izay de zao zaho ary na ny fahalalan'ny olony MFM zany anisan'ny olona batao tena nijoro teto de misy olona hino ve tamina fotoagna na député ana de sy te ho nanao enquête parlementaire ny valiny tsy misy olo afaka hitenena an'izay fa tsy afaka nanao enquête parlementaire tompo na de misy ahatra hitako fa tokony nanaovana an'izany ny antony zay hoe ny enquête parlementaire ohatra zay nao manao enquête parlementaire amin'ny Zirama io sy hoe misy déplacement mety mandeha aéroplane mety mandeha tomobile mandeha amin'ny hôtely tsy maintsy misy vola omen'ny mpanatanteraka vo azo atao io raha fa tsy manome vola ny mpanatanteraka de tsy afaka manao enquête parlementaire anao zay aloha raiky zay ny faharoa de zao firy ny ministra natsoanay taloha fa rehefa sakanan'ilay président tamin'izany fotoana zany na lay premier ministre tamin'izany fotoana zany hoe andreo tsy mahazo mandeha any ka afaka mandeha ary zay pratika courant taloha zany rehefa misy ady hevitra mafimafy zany mety miteraka fisikarana an'ilay exécutif tsy velany andeha agny le ministra handraisanay basy zany io tifirinay hoe tsy maintsy alefanareo te ka okatsika ary nahoana moa naongatsika Ravalomanana nahoana naongatsika Hery Jaonary Mampianana nahoana naongatsika Andry Rajoelina satria misy zavatra tsy mety nataony iny anisan'ny zavatra tsy mety nataony zay hoe tsy famelana ny olona hanao enquête parlementaire tsy fahafahan'ny olona tena hoe zay olona tadiavina de tsy maintsy totonga ampatsiahifiko nisy fotoana tamin'ny fitondrana teo aloha nisy enquête parlementaire amin'ny resaka téléphonie mobile raha tsy diso tamin'ny fitondrana teo aloha avy eo tsy nisy toy an'izay enquête zay mety misy ifandraisany zay zavatra zay zany hoe mety hoe nandeha any le enquête parlementaire fa tsy nisy toy any avy eo
Za moa zany tamin'io tsy hoe député fa ny tena fantatro zany ny zavatra akabeny de zao azavaiko zao, ny zavatra akabeny hoe voafetra ny zavatra nataon'ny député sy hoe sy tehanao zavatra lehibe tsara ane rehefa député anao mahavita zavatra tian'ny olona izany hoe ny ambition-ny député io ka raha misy zavatra tokony ataony mba hisarany firenena azy soa tena député ty inona tsy anaovana an'izany fa tsy cinéma le ataonareo zany non zay manko ny ambaran'ny kafim ambaran'ny sy cinéma mihitsy cinéma ny ataonareo sy cinéma mihitsy fa reo olona reo de zao normal mako satria olona reo aneny akamaroany kafime RDM RMDM reo olona tsy lany misy mahazo 2%, misy mahazo 1%. De ny fiaignany zany mba alahelo toerana zany ny azo fotsiny de hoe ahoana aia misy kitapilasaka zany zay donc zany sy zavatra objectif hoe tena ilay zavatra mahakasika ny firenena ny mahamahy anazy fa de ho votony hoe ireto olona reto ny aho meto milaza androany fa ireo bandy ireo député mety tenena am'zao reo ho hitatsika eo fa ireo hiany mbola be hotoveriny eo amin'ny assemblée nationale ia milaza an'izay satria i député ao ne be de be 3 mandat be de be 2 mandat nandraisany tokony fitondrana andreo de satria mamihotitra agny amy toerana misy anazy izy ka sy hoe rehefa tsy nahavitany enquête parlementaire gnahita ty amin'ny fitondrana foy be na sy nahavita nanao ana ministre efa nazavaky teo zay fa reo nanao ny asa tena ny lany vahoaka anazy izy tany de tian'ny olona ary zay ny mahalany anazy député zay ka le izy sy ampy ny fomba ijugevanareo any député fa ny olona ny fidy anazy everareo zany tsisy landana le mahatonga ny député nandelamena lany indimy satria nahoana zay manahirana ny olona agny miara-miosina amin'ny olona izy zay koa ividianan'olona ny Petra Kotonena ny Kalamavony ividianan'olona azy anaovana mera anazy agny Fianarantsoa satria miosina amin'ny olona izy miaraka miheno ny zavatra mampaharary an'olona izy tsy mahalala an'izany reo satria reo ne mbola tsy misy olona voafidy zay ary indraindray de zao tsy de tsara ny mizahozaho fa zay tena mpitolona ito tsy ampiderana an'izany fa ao milaza aminareo na ny olona anatin'ny kafim na ny olona ao anatin'ny RMDM ampandretena tenena raha ny tantaran'ny firenena sako ny milaza anisan'ny olona nandray anjara lehibe tamin'ny tantaran'ny firenena iaho ty pitarika tamin'ny 91 iaho nangongandratsiraka pitarika tamin'ny 2002 aho ary eto de milaza mbo fantatry ny vahoaka malagasy mba hotreretinareo raha misy olona nahatonga ny ravalomany tamin'ny fitondrany de Petra Kotonena sy Fianaratsoa satria nahoana tamin'ny 2002 vo bloquendratsiraky Tamatavy sy nisy afahana mamasosoriky an'Antananarivo ty vo bloquendratsiraky Diego nagnaraka andratsiraka zany Diego nagnaraka andratsiraky Mazenga nagnaraka andratsiraka Tuliara asphyxie Antananarivo ianareo zay tanora am'izao diny tsara ty teniko ty zay vo mitsaratsara zao Fianarantsoa zany raha mibascule amy ratsiraka Fianarantsoa barakaiza valomanana fa zao iaho no mpitarika i Petra Kotonena zay mety anareo io manenjika anahy amy Facebook iaho no nitarika tamin'ny 2002 zao ny hevitra za tsy manaiky ny hizolevana an'Antananarivo satria zava-dehibe taminahy ny firaisam-pirenena ao anatina fotoana fohy aho multimilliardaire raha namidiko aby ny carburant-ny Fianarantsoa tsy nomeko ny olo tantananarivo teto fa zao tsy nandray vola aho aleoko nalefa ty Antananarivo ny carburant
avy ny carburant zany amporiny tamatavy amporiny manakara de oentina machine fianaratsoa de arefa ty 9,000 litre ny gazoil tam'izany 9,000 tam'izany c'était en 2002 zay mbola nandeha tongotra nianatra tam'izany fa zao ipetarakotrinaina tambany vohitra avy any Kalamavoly satria notezaina tamin'ny MFM ho ny tanindrazana ny firaisam-pirenena be ny intérêt teo amasoko carburant anatina raha midiko hoe tsy mirarana Antananarivo aho tonga de multimilliardaire fa tsy nataoko zay ary zay ny nampalahelo anahy ary nampalahelo an'ny fianaratsoa raha misy olona tokony sy nogadrandra valimanana fa tsy afotsiny gadrandra valimana ny vady aman-janako ny sofra misy nogadrainy koa ny vadiko zany nefa nataoko andra valimana ka zao izy ty alohan'ny jugevana olona mba zay revo zay nataon'ny olona zay ka ianareo io zay tony nandray anjara lehibe tamin'ny fiainan'ny pirenena ary afaka milaza aho mba visy ny olona ahdepase ny zavatra nataoko zay iaho tsy manam-bola kanefa de zao io misy zavatra tonga de hoe fraction de seconde aho raisiko aby ny volan'ny olona tonga de multimilliardaire fa zao nataoko zava-dehibe ny firaisam-pirenena de sy nyraisiko ny vola nataoko zay fomba hatongavana ty Antananarivo mihaino anara valimanana zao fa zao nogadraindra valimanana nogadrainy ny vadiko anjaran'ny olona ny mieritreritra zay ary tsika satria mitantara tsika hoe ny firongony anjaran'ny olona ny mieritreritra zavatra nisy zany raha sy petara kotony aina sy fianaratsoa ty Antananarivo ty asa fotony zay nanjao anazy teto satria sisy ninina zany teto i fianaratsoa sy petara kotony aina noho ny sauvena Antananarivo noho ny hoe zava-dehibe ny firaisam-pirenena mba pasehiviko zay ho fantatry ny olona amin'ny olona rehetrarehetra zay mbola te hitondra satria misy olona maky miafina hoe anay de lasa anjeliny ray salam'zao nefa zany ahoana moa ny eritreretanareo ny olona faran'zay nanao zay fomba hatongavany fitondrana azy ataony an'izany zay trafikena memehery ambava homana ampomeritreritra verina amin'ny contexte am'izao tsika Andriamatoa solombavam-bahoaka satria resaka ihany ianao teo fa nenjehana be dia be any amin'ny Facebook indraindray misy miteny mihitsy ianao mitarika tambazotra mpangalatra omby maro sy ny sisa fa tsika zao miresaka ianao hoe fampiavana ny pirenena fikanandoha-pirenena mitantara zavatra tany aloha tany ianao ankehitriny fa eo amin'ilay solution zany zao no tiako hidirana Andriamatoa solombavam-bahoaka satria izay no andrendrain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao raha nahiditra natsiditra ny miresaka concertation nationale isika fampandrosoana no ilain'ny vahoaka inona ny sosokevitra manoloana n'ilay zava-misy ianantsika valeko aloha le hoe zavatra misy ainy amin'ny tambazotra hoe mpangalatra omby hoe aomby telopolo zao impiry io zao iaho ty makolo mahitsy de rehefa manao émission aho miraharam-pirenena am'izao ampitarika ny commission d'enquête parlementaire ny Jerama zay anomezako toketo fiaty sy voavidin'olo vola zay nahafaty anahy na inona sy maintsy vita io commission d'enquête ny Jerama io araky ny tokony hohizana zay aloha zany raha tsy fantatro hoe ny zavatra mety tsy miakina aminazy zay ny tsy fantatro zay ary raha ny zavatra efa vitanay de efa be debe tsy maintsy ho fantatra mpahafantarina andreo vahoaka malagasy aza maika ho fantatrareo io tsy hoe ny mbolana zany de vitanay zay aloha zany apetrako zay ka izao le izy amin'ny hoe mpangalatr'omby amin'ny enquête parlementaire ataonay io de misy olo very tombosoa de mitady fomba rehetrarehetra hanampitenana
zay no mety ho atony de tsy mahita zavatra ena de amoroana zavatra ary rehefa matetitetika zany hatra amin'ny nahdepite nataloha mpangalatrony faharoa de zao anisany ohatra hoe salan'izay koa ohatra ny lalàna mikasika ny fanana tany marina fa tsy azo amirery fa zao misy commission koa io io misy olona hoe averiny amin'ny malagasy ny tanin'ny colon fazaha zany io koa ne misy olona tsy mahazaka an'io hoe manao révolution reto député reto ary zay no fahadisoana lehibe nyreo olona miteny rehetrarehetra ny député reo fahadisoana rehetra hoany reo zavatra ataon'ny député reo c'est capital pour notre pays ho ny firenetsika de mahay fotsiny hoe aravao ny député de tsy mijery akory hoe ity député hita eto androany ity ve le député taloha tany tsy afaka nanao nininy ny zavatra ataon'ny député ka zao le izy nyresaka eto kako misy olona tsy mahazaka an'io io aketiny jeramaio a misy voadonan'io ny mpandraharaha be dehibe ireo ana olona nanao ana hoe tena olo ana sahala hoe tany sisy fanjakana misy eto zay tiany nataony teto nataony teto reo mafia reo zany tsy mipetraposina fa zao nisy mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena koa anie taorian'Andratsiraka ninona olazaina misy part de responsabilité matanjaka ho an'ireo président ny fandimby taorian'Andratsiraka io fampitehany Jeramaio de misy koa ao anatin'ireo atoko reo hoe fefika am'ty ny debatsika ny patrotsika satria rehefa tena andeha teketo parlementaire ty hiboaka ny marina ho tamin'ny fitondrany iza ny tena nisy an'izao tamin'ny fitondrany iza ny tena nisy an'izao zay koa faharoa de manao koty fako de manao an'izao hoe de olona devoly de olona sala am'izao fa ny valiny tsotra madame Sibela ampanetretena ny tenenako raha misy personnalité politique mba ataoko hoe manana cursus de mba nisany aho zany satria nao mbesaka aho député sady ny fidenany olo ambanivohitra ny fidenany olo andrenivohitra Fianaratsoa lany merany Fianaratsoa Fianaratsoa zany angamba ataoko vily ambanisan'ny toerana misy any intellectuel eto Madagasikara de adala ave na ny olo Ankialamavono na ny olo Fianaratsoa mifidy anahy ho député ary aho mbola milaza eto raha ho manao mera Fianaratsoa mbola lany sako milokan'izany mbola lany mera ary mbola lany ambony be ary ohatra mive manao mera ny Fianaratsoa de adala ve reo olo reo tamin'ny ano latsaka député reo anao mizany eto Fianaratsoa anao sy mandeha Ankialamavono nalahelo ny olo zany satria ny olo sady ny olo Ankialamavono te anaovako député ny olo Fianaratsoa taiza alao anao miverina mera izay nefa olo dahalo mba olo adala ny olo Fianaratsoa ka nareo rehefa tsy mahita zavatra ho tenenina rehefa maharary ny zavatra teneniko satria marina loatra rehefa mba mahita olo masahy mijoro hoe ny tany razanay sy atakalonay vola de mamoroporona fotony zay ny zavatra azoko malena tsisy zavatra marina zany fa ny mety zavatra mitranga ary de zao partout ira Madagasikara raha misy olo mangalatra de ataon'olo dina de mety mandoa amby roapolo mety mandoa amby telopolo de mety misy zavatra nitranga salan'izay t'Ankialamavono am'izao aho mitondra zao satria nahoana mahasapa ny ray aman-dreny ny hoe ty zanakay nangalatra ny ombiny olona ty sy tokony nanao an'ity mihitsy de mifona zany hoe fifonanay manao an'ity mandoa an'ity omby ty ary zany nefa atao paibe maso eo anatrehan'ny gendarme misy PV ohatra zany zay misy kasalan'izay zany de zay ny atao satria tsy mahita zavatra ho tenenina tsony de manao zavatra sahala amin'izay
Maha hoe mahabetraka efanao ary zay zany no amaraparanantsika satria any ny andraisan'ny vahoaka hoe inona zany no tena lalankizorana mety kokoa amintsika Andriamatoa sy olom-bahoaka zay ny andrasan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Mandeha manko ny resaka nandeha tany Durban nanatrika ny SADC ny filohan'ny fanavaozana tena izy hoe farafatarany amin'ny juillet 2027 isy fividianana eto ianao koa ve miombon-kevitra amin'izay sa le concertation nationale no andaminana ny zavatra eto. Zao zaho aloha ao anatin'ny vovonana na iaho Petra Rakotomiaina zaho de resy lahatra ny fanohanana an'izao fitondràna fanavaozana zao hatrany voalohany ka ziska farany na ia faly na ia tsy faly izay fomba interprétation agny fa zao ny zavatra teneniko misy zavatra diniko manko le teo de zao sy ekeko sy ekenay tsy fahadisoana nanohana ny Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy iny nifidy ny Andry Rajoelina fa soana zay nanohana fa nifidy anazy sahala ny hoe nisy vahoaka malagasy koa nifidy Andravalomanana nifidy Andratsiraka fa zao satria misy zavatra mpanantenan'ny olona de hotosoanao ve ny olona satria hoe tsara ny zavatra ny tenenina izy ny diso satria nahoana tsy nanaza ny zavatra nitiavan'ny olo azy ka raha ohatra miova hevitra i Petra Rakotomiaina na miova hevitra reo ana député reo ho anay mba voafitaka ny Andry Rajoelina ty manaraka ny opinion'ny olona de fahotana ve zany tsy raha zany ny fomba ataosika ny firenentsika tsy androso atsika fa ny zava-dehibe ary ny gasy kristiana iny ke zany ny andehanany olona am-piangonana mivavaka ny fiangonana de natao hanisihana ny olona hanovana hevitra ny olona hakany amin'ny tsaratsara kokoa de raha fa manaiky ny olona misy zavatra tsy mety de makany amin'ny tsaratsara zay ny miteraka fandrosoana zay nefa condamnen'ireo olona reo anareo de devoly ihany mandrakizay nefa izy mandeha am-piangonana anana mba hafahafa le zavatra tany ka tsy ekenay no hoe oka ny adalana nataon'ny Andry Rajoelina ny fombeazan'ny Andry Rajoelina sy hampibabena ny Petra Rakotomiaina satria nanohana anazy fa ianareo mpanaramaso ny mpanantanteraka nefa mpanaramaso ny mpanantanteraka ny kafateneniko eo iaho zao nilaza aminao teo rehefa mandeha niny eketiny Jerama io tsy hoe mpiasan'ny Jerama ny tena anisany nanana ny raitra tamin'ny tsy fahombiazan'ny Jerama io ny dirizan'ny fandimby de hanaiky anaovana ketiny Jerama ve reo diriza reo nefa izy ny sosy tao nefa izy ny hinana tao de hanaiky izy anisany mety tsy safananao an'izay koa zay na amina zavatra hafa koa lizy manaova analizy atsika zany alohany amaleko an'le fanotanenanao teo mikasika an'le hoe inona ny lalana de zao anoizako an'le zavatra ny zavatra teo de hoe rehefa miheno an'le olona zany hoe nandeha teny amin'ny 13 mai izy nitolona de milaza izy eo agnainy tena mpitolona de zao izy samy mba nitolona teto aby aloha kaza de mizahozaho fa ny zavatra tembarany de zao zay tony fa nitolona tamin'ny 91 nitolona tamin'ny 2002 fatolo tamin'izany raha mandriaka tamin'izany mifindra tragno indimy agnao gnanina agnatin'ny raikala efa nisy zany donc zany aza de mizahozaho loatra ao agnainy tena mpitolona fa samy nandray anjara tamin'ny firenena tika fa zao ny zavatra tokony hiarahantsika aminao de hoe sy zava-baovao ny zavatra farany teo fa efa nisy tamin'ny firenena fa nahoana no tsy tanteraka ny fanovana tena natao zay ny tokony jerevantsika hoe mba sy iveregnan'izay tsony mba sy hadiso fagnantenana atsika de nisany lalakevitra sy mampandroso atsika sy ahombiazan'ny fanovana ty atsika atao ny fanavazana magnitika be fahatany oka ny olona ho saraina mihevitra hoentina na ina nisy anazy tagny aloha tagny
rehefa mitondra hevitra tsara izy amin'ny filosotsika amin'ny fanavaozana de raisina zay satria areo ka tsy eritreritra le olo ataigny amin'ny trésumé fa misy olona mety tsy taignany e fa tsy milaza tsy io d'accord l'izy fa zao mety ny fahasahiragnany fa ny zavatra fantatro hoe leona fahatrana ny vahoaka malagasy tena tahiova ny vahoaka malagasy mila fiovana ny vahoaka malagasy mila fanavaozana ny vahoaka malagasy zay aloha fandrian'ny vahoaka malagasy tamin'ireo événement-tranga be deaibe tamy firenenareo ka eto zany ny fanavaozana moa natao hoania mety etra ireo olona nytolonareo ny fanavaozana ho anazy samy rery ty Madagasikara ty nitsy anareo rery tsy tokony anelikilika zany Madagasikara ty ny olo rehetra ka ny any ataoko zava-dehibe amin'ny fanavaozana na ny fanovana de zao misy hevitra hoe ina moa ny dika ny fanavaozana na fanovana misy sakana tsy mampandroso firenena ohatra ho anay député zany de hoe be ny lalàna lany daty de ahisy de zay neny ataonay nanao ngay ny lalàna mikasika ny fananantany tsy rariny ity tanyny malagasy ty nefa de mbola vazahany ny tompony nolanina i député ne zany manome lanja ny fanavaozana zany fa nahoana anareo no tsy mamisy lanjany izay nefa anareo milaza fasarotiny amin'ny tono ina zany le fanavaozana tadiavinareo iny tsy zay ve tsy zavatra ataony député reo atao fanavaozana manao ny zavatra tsy ny say nefa tena misy lanjany amin'ny firenena ina ny atao le fanavaozana nanao lalàna zay zao zao no hoe mba sy hiteraka fanarotana amity vidiny solika ty andao anao lalàna tsy kahisy ny lalàna teo ny fanjakana malagasy ihany no afaka manavatra solika ny laninay ane zany ary soranay ny fitondrana napiatra an'izay tonga de napiatra ianareo milaza manohana ny fitondrana tariny fanavaozana tariny colonel Mikel niky zay ireo aza magnatanteraka ny lalàna ny laninay satria zava-dehibe amin'ny fiainan'ny firenena maro ndray ny mbola manao tsy izan'io ina zany le fanavaozana tadiavinareo ina izahay manao enquête parlementaire da mbola nahoana tsy nanao ela be zay tsy zay ny tena zava-dehibe fa le enquête parlementaire ataonay ve lehibe mampisy landany any fanavaozana sa tsy mampisy zay ny tokony denareo ka zao mahagaga ihany ianareo ary zay ny anazavako amin'ny vahoaka malagasy eto hoe tinio tsara aza manao extrémiste efa io anareo zay nizay teo efa nandalovana io zay tony milita mbola boakely classe de sixième nyformena anao politika fa nandalovana io ary zao ndraindray amin'ny expérience zavatra samihafa ny grevy sy ny fitatagnana firenena tandremo rehefa vita ny grevy de hiditra amin'ny fanarenana ny firenena misy zavatra tsy mety hifanaraka loatra amin'ny zavatra nytolonganao tegna akanja zay ka ohatra zany zao efa nisy tamy 2009 ane efa nravana ny androm-panjaka kana rehetrarehetra tamy andro toena mba mahalala tantara ve nareo reo tsy nisy nariary ny teteteto tamy communauté internationale raha tsy nisy ny bois de rose azo fixé teto Madagasikara izay zany tadiavinareo atao fa matoa mijanona eto ireo mpamatsy vola rehetraretreo satria nahoana mijanona amin'ny ordre constitutionnel ny fitondrana ary sy nikitika ninny zay ka io zavatra ataonareo mampisy risika raha vao ny androm-panjakana mety mivegnana 2009 izay ve ny tadiavinareo ho azo fixeny eto koa ny zavatra fa mandeha aby rehetrarehetra io ka oka manaova analyzy tsara zay tsy sakana mihitsy izy any milaza fa ny député na inany izy de sakana tsy andihanany tsisoan'ny firenena amin'ny fanavaozana raha zay zay manko ny débat de fond tsy misy le contraire raha misy androm-panjakana manome image ny fanavaozana ny député de nefa nareo miteny rahavao satria nareo manipulen'olo ny sasany
kaprisy fotsiny hoe anay mba te azo seza mendrasa fividianana mandiala mifanina aminahy nkela mavony manao depute mba halalanareo hoe sahanaraka anareo nio niary tapitrasady ny fotoanantsika ndre mato solombam-bahoaka tamin'ity androany ity ary feny de feny ny fanazavana ary tena namaly ny etaeta sy ny zavatra nampiasan'ny sainy vahoaka ny fandarantsika tamin'ity androany ity omeko 2 minitra farany ianao ary tena 2 minitra mihitsy amaranantsika ny fotoan'androany ia nina moa zany a ny 2 minitrako de sotra zao ilaina ny rehetrarehetra hitondra ny anjara borikiny ny fanavoatrana na izy izy de ny sarasika anazy de ny hevitra hoentina zay ny tokony lalasaina irona ny firanetsika fa mety fa samy nanota aby ary mety mbola misy ny hanota fa ny tena zava-dehibe de zao ny fahaizantsika mampifameno ny rehetrarehetra amin'ny fiainan'ny firenena ny fahaizantsika sy mifanelikeliky fa samy mitondra ny heviny de miady hevitra kisim-po zay no andehanantsika amin'ny fanavoazana zahay depute manokana de vonina hanohana hatramin'ny farany ny fitonana fanavoazana zay tariny kolonela Mikaela tsy ho sakana mihitsy zahay deputea amin'ny hirosoantsika amin'ny fanavoazana ka zao aokasika tsy hizery afa-sy ny intérêt supérieur de la nation ihany aza noho ny kazikajy madinidinika zay ny amazava tsara ny hevitro zay olona naonga ny olo teto amin'ny firenena de sy tokony averigny mitondra tsona honahy Andry Rajoelina Ravalomanana Henry Mampianina sy mila averigny fitondrana tsona saotra tompo miarina ny fankasitrahana Andriamatoa Solombam-bahoaka isaorana ihany koa itsika mpijery maro be manaraka ny fandarana manokana amin'izao fotoana izao dia manome fotoana manaraka indray. Veloma tompoko.